Lafim-baovao hafa kosa indray ary sy rehefa ao anatin'ny fotoana fidina amin'ny mpianatra tahaka izao dia maro ny fikambanana no misafidy ny manao asa sosialy. Anampiana ireo sahirana isan'izany ny fikambanana Rotaract Club Ivandry izay mitondra fanohanana ireo ankizy izay mandrato fahalalana etsy anivon'ny sekoly fanabeazana fototra Ivandry na ny EPP Ivandry nisy tamin'ireo ankizy ireo no notolorana fitaovana entina mianatra atao ihany koa ireo ny antohana ny sara-pidirana mianatra. Ankizy 7 amby 20 avy amin'ny fianakaviana sahirana mianatra amin'ny EPP Ivandry no raisin'ny fikambanana Rotaract Club Ivandry an-tanana. Ankoatra ny fanomezana fitaovam-pianarana azy ireo dia mbola iantoan'ity fikambanana ity ihany koa ny saram-pidirana ho azy reto. Androany ary dia tonga nanolotra ireo fanampiny ireo tetsy amin'ny EPP Ivandry ny fikambanana Rotaract Club. Rotaract Ivandry zany déjà pour présenter fikambanana tanora de 18 à 30 ans. Des actions à tourner en juin, des fournitures scolaires, des mandounes, frais d'inscription à acquis à ton EPP Ivandry. Action ça a été à tourner depuis 5 ans. Payant les frais d'inscription, des manarakan fénaran acquis tout au long de l'année. On ne se contente pas de payer. Manarakan zaro mano cours de soutien. Une fois tous les ans, on organise même tout dans un foc, mano visite quelle, mano visite na usine, non, mam foc à quel, non, mano visite na aéroport. Oui, ça va être bon. Ça fait 11 ans d'avant, tout ça. Des objectifs en léis, manapan les raimangènes, ça, ma pianachan les acquis, des objectifs, tout dans un jusqu'à le baccalauréat. Acham sozo ni acquis, tenawe naranet atom de PP. Efa tonga any amin'ny classe de 4e ao amin'ny CEGA am'izao. Ny saotra ary nanome tokony ireo ankizy mpianatra fanao ny ezaka rehetra amin'ny fianarana izay ataony izy ireo. Hatrany amin'ny baccalauréat moa no anisan'ny tanjona napetraka ireto mpianatra reto. Ezaka hatrany izahay mba hitony ny fianarana ary tonga hatrany amin'ny baccalauréat izahay. Ireo mpianatra nahazo fanampiana izao moa dia ireo avy amin'ny fianakaviana tena sahirana. Ny angatany Rotaract Club amin'ireo ankizy ireo fotsiny dia ny tsy hamerenan'izy ireo kilasy. Foana tokoa mantsy ny fifanarahana raha ohatra ka mameriny taona na tsy afa-panadinana ilay ankizy. Ary amin'ny fikambanana hatrany amin'ny kilasy famaranana moa ireto ankizy reto.